Zao zay moa zany ao anatin'ny kempoki manosandolo kelytsika azafady ampovoanivoany anao ny ferabana nareo ao kely zay ny ferabana ao amin'ny kempo fampisehoana ihany ny ataona eto manomboka amin'ny kelikely kokoa zany hoe ny ankizy zany lasaky ny enambin'ny fotoana dia miditra ny lehibe afaka miboaka ary ny rehetra aloha izy vovavy manomboka variana ihany fa sy kempo dia taranja aiady mifangaro ahitana ny karazana aiady rehetrarehetra zany ao anatiny fa ny ampisehoanay eto izay ampianarina ao amin'ny LGDT dia ny kempo kiky aloha ao zany hoe ready fight zany hoe ny mametry tontolo sy ny daka ihany aloha zany no tafiditra ao anatin'le hoe kempo kiky eo amin'zareo mbola lasaky ny enina-mbin'ny taona dia tsy mahazo mamely any amin'ny tare faritry ny tarefa ny vatana ihany ny daka sy ny tontondry no mandeha araky mbola aza teo mbola voangana ihany ty taranja ity no ataotsika eto Madagasikara fa manerana an'izao tontolo zao dia misy efa ahitana ny taranja kempo izay école anisan'ny tranahy indrindra amin'ny arts martiaux sy sport de combat raha misy mahafinaritra anareo dia teafy mafy izy miravavy manao izao fampisehoana kempo kiky izao stop saluer toetra nareo miravavy miditra indray izy rola kempo kiky daholo zany fampisehoana tao androany ready fight efa manomboka melipatrana eto Madagasikara ny taranja kempo efa misy eto Analamanga club maromaro misy any Tasy misy any Boyne misy any Moromania ary misy any Oromatsiato efa miparitaka akoatra ny any Atsinanana faritra Atsinanana zany hoe faritra anakiefatra zany zao hoe ahitana ny taranja kempo stop saluer miditra indray izy da ho an'ny ankizy dia mbola fanabeazana no atao azy ireo ready saluer ready fight fanabeazana no atao azy ireo fampianarana ny fototra amin'ny fomba famelezana ary fomba fialana amin'ny daka sy ny tontolo mianda miambavy ny afaka manao ny kempo ny taranja kempo zany ao anatin'ny taranja kempo ihany koa no ahitana ny atao hoe full kempo ny kempo MMA ny kempo kicks ho an'ny ankizy ny kempo soumission na kempo submission ahitana ihany koa ny taranja arts martiaux teneny teo dia ny kempo kata ny kempo self défense aorindrinao rehefa azo tatamia ny ao amin'ny LGDT dia afaka miditra amin'ny combat au sol isika stop zany hoe afaka midina hiditra amin'ny combat farany isika zay combat de démonstration asehoan'ny taranja kempo anio izy roa laha reto koa dia efa tafiditra ao anatin'le sokady zokony senior ready fight zany hoe somary mafimafy kely fotsiny tohan'izy rola zany raha mihoatra amin'ny aso ho an'ny ankizy teo
Araky nitatsika zao dia ny tenue officielle amin'ny Kempo mainty ambony dia ny fotsy ambany Kempo G. Misy ihany koa ny ao amin'ny Kempo MMA dia manao ny tenue ana MMA zany rash guard sy ny fight short. Misy ny fitsipika izay tsy maintsy hajaina amin'ny fanaovana ny taranja Kempo. Araky hitatsika zao dia misy faritra azo asiana, misy tsy faritra tsy azo asiana amin'ny Kempo kick. Koa manasa anareo zahay andray anjara amin'ny fanazarantena raha ohatra ka mahaliana anareo ao amin'ny LGDT Andranomena. Stop. Dia izay ny fampisehoana amin'ny Kempo kick ao anatin'ny taranja Kempo natao androany. Awa, makasitrakan ni